Genesis toko 4 ny amin'ny Kaina sy Abely. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho. Ary niteraka ny Abela rahalahiny koa izy, ary Abela dia mpiandry-ondry fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondra ny Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova, ka nitondra ny Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny, fa Kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana nitezitra ianao ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Raha tsara toetra ianao, motsy ho miramirana fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny, ary noho ny tany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsanga ny Kaina nanantona ny Abela rahalahiny ka namono azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ary hoy izy, inona nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy any amin'ny tany. Ary ankehitriny dia voaozina ianao hiala amin'ny tany honenana, izay nivava hitelina ny rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao, tsy mba havokatra ho anao intsony izy. Ho mpanjenjena sy mpireneneny ambonin'ny tany ianao. Dia hoy Kaina tamin'i Jehova, lehibe ny valin'ny eloko mihoatra noho izay zakako. Indro efa noroahinao hiala amin'ny tany honenana ho androany, dia hihery ny tavanao ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany. Koa na iza hitady hamono ahy. Ary hoy Jehova tamin'ny izany, na iza hamono an'i Kaina dia ho variana fito eny izy. Ary Jehova nanao famantarana ho an'i Kaina mba tsy hisy hamono azy iza rehetra ahita azy. Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova ka nonina tao amin'ny tany Noda tandrifiny Edena. Nitaranaka Kaina sy nahaterahan'i Seta. Ary Kaina nahalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka. Ary nanorina vohitra Kaina, ka ny anarana vohitra dia nataony hoe Enoka araka ny anaran'ny zanany-lahy. Ary Enoka niteraka ny Irada, ary Irada niteraka Meojaela, ary Meojaela niteraka Metosaela, ary Metosaela niteraka ny Lameka. Ary Lameka nampirafy roa, ny anaran'ny anankiray Ada, ary ny anaran'ny anankiray Zila. Ary Ada niteraka ny Jabala, izy no rain'ny mpitoetra anday miandry omby aman'ondry. Ary ny anaran'ny rahalahiny ny Jobala, izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra. Ary Zila kosa niteraka ny Tobala Kaina, mpanefy fiasana maranitra na varahana na vy. Ary ny anabavin'ny Tobala Kaina dia Nama. Ary hoy Lameka tamin'ny vadiny, ry Ada sy Zila ho mihaino ny feonko. Ry vadin'i Lameka mitandrema ny teniko. Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, ary tovolahy noho ny faharatrako. Raha variana fito eny izay mamono an'i Kaina, dia 750 eny kosa izay mamono an'i Lameka. Ary Adama nahalala ny vadiny indray ka niteraka zazalahy raha vehivavy, ary ny anarany nataony hoe Seta, fa Andriamanitra hoy izy efa nanome ahy zanaka anankiray koa hosoany Abela satria novonoany Kaina izy. Ary Seta koa niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Enosy. Tamin'izany no vao niantsoana ny anaran'i Jehova.